tsy mainty hita soritra anatin'ny fepotona 2 volana farafahelany ny voka-panatanteran'izy ireo izany politika panjakana izany. Ny tsy fisiam-bokatra mazava sy mivaingana anatin'io fepotona io dia midika ho tsy fahombiazana ka mitondra any amin'ny fanovana ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta. Ankehitriny dia mitodika aminareo izay ny antefany safidy ka voatendry ho mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny tenako. Maro ireo olona naniry ho voatendry anatin'ny gouvernemanta fa ianareo no ny antefany safidy. Aoka ianareo hiezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika panjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadi-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy mantsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy, aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany. Takina manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kery ihany koa atsika rehetra mpiasa panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona. Antitra terina etoana ny antso efa nataonay miantefa amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka hifanoana sy hifanometanana ao anatin'ny fametrahana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombonantsika ity. Dia asa hoe manahoana ihany koa hoe manana olana hoe fanjakana any anatin'ny arabolaka zay le hoe ny gouvernemanta hitsangana io dia tena mila aingana fiasa sy hoe manana paikady mahomby sy matianina ahafahana miatrika olana satria raha nitantatra zany zao mikasika ny volam-panjakana hoe manahoana tena mbola milamina ve izao sa taorianan'ireny krisy hoe sakoroka samy hafa ireny dia sanatria mety nisy ny bata ve ny volam-panjakana ao anatin'izay tsetsasesa tsy ary zany fa tena hoe mila ainga piasa zany ary manam-porofo hoe ao anaty krizy aloha tsika anatina na tsy tiana betsaka ireo zavatra hoe mila lamina ao anatin'ny fotoana foy. Fa ny fivoahany ireny fanapahana ireny satria fanapahana ataontsika hoe raha ndraisin'ny prime ministre aloha zany dia azo lazaina zava-dehibe anankitelo aloha zany ny tena nisongadana dia teo le hoe instruction ferme ny tsy ahafahan'ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony mihetsika zany na mivoaka eto Madagasikara ao anatin'ny 3 volana ary misy ny ataontsika hoe fanomanana ihany koa ny amin'ny fresaka famindram-pahefana an'ivon'ireo département ministériel maro samihafa amin'ny hoe anomanana ny dossier de passation ary alohavana audit zany fitirihana zany rehetrarehetra zany zay zany lafiny anankiray. Faharoa dia nikasika an'le hoe perte de nationalité any Andry Rajoelina zay didim-panjakana zay navoaka zany nanamafisina rehefa mivoaka tamin'ny gazety panjakana ny 4 volana oktobra lafiny zavatra faharoa fa ity anankiray ity raha ny famakiana an'le izy zany le hoe fepetra ny raisina zany mikasika ny fehezana ny volam-panjakana dia mazava loatra zany fa dia hoe politique d'austérité zany mifehikibo zany fa tsisy firobarabana ho atao eo ary efa mampanomana ihany koa ny sain'ireo ataontsika hoe manao taxe samihafa hoe tsy ity gouvernement ity na zao anatin'izao ohatra hoe lamina ametrahana n'ilay fanavozana zao zany a no ndeha hamahana an'ireo olana rehetrarehetra ankoatran'ilay olana maika moa zany amin'le fandresahana foana mikasika ny lafiny sosialy mbahoaka zany dia lafiny jiro sy rano sy ny resaka mety fahasalamana mety hoe koa mifanabeazana zay lafiny zavatra zay zany raha mifahitako an'le izy retoko raha fahalomanana hoe efa manomana sain'ireo le ataontsika hoe mety karazana fitakina maro samihafa fa tsy hisy volana ho amin'izany aloha satria efa fampiomanana ihany koa fa mety efa manify de manify zany ny ao amin'ny kitapon'ny bolam-panjakana tsika raha teo fa toy amin'ny 3 volana farany amin'ny taona ity dia zany rehetrarehetra zany karazana fanomanana saina ihany ho any rehetra hoe mila fifehezana io satria eo ihany koa ny fitsanjovana an'ilay ataontsika hoe période de soudure na ny vanim-potoanany maitsoahatra zay sady fandimby eo moa zany ny rano ny rivodoza ny
tahiry-tsakafo zany ietrehana zany rehetrarehetra zany de samy manomana ny sainy rehetra fa ao ambadika zany moa tsika de tsy maintsy miasa ny asa ihany no ahafahana manavitra an'ity rehetrarehetra ity akoatran'ny hoe fifehezana ny amin'ny lafina tsika hoe fitantanana andraram-panjakana. Sary isan'ny tranga ihany koa maly zany rony hafahafa lay zavatra mitranga asa hoe tafiditra amin'ny politika ve za izy io sa hoe tranga ara-sosialy sy ara-piarahamonina tsotra satria tena enjana tatoato ny fahamaizana tety sy teroa ary hatramin'io marain'io mbola misy vaovao milatsaka hoe misy toerana mbola misy fahamaizana goavana, misy orinasa, misy tranon'olon-tsotra, misy toerana mifandraika amina fiangonana tahaka ny teny Ambohipo zany teny amin'ny FLM zay hoe nisy toby FLM izay nisy tovavy kely 13 taona tsaboana isany hoe izy zany namoy ny ento anatin'izay asa hoe loza tahaka ny loza rehetra ve izy reny fa sanatria ny vava misy endrika korotana tahaka an'izany tery akoron-drano de mihaino an'ilay faneho-kevitra de ohatrany hoe ohatrany mampidirana politika zany izy hoe hafa ihany tamin'ny andron'ny folo teo aloha ohatr'io zay fa nahazo fanampiana sy ny sisa ka asa hoe sanatria misy ambadika politika ve izy reny entina hoe anakorontanana sy hitariana ny sain'ny olona irotaka tena zava-doza lay mitranga mila fihezana zany ary mila entitra ny fanadihadiana zao sanatria lo sanatria avy naloha hoe tena zay heritreritra zay no mitranga hoe misy finiavana ampiororo vahoaka sy anakorotana eto amin'ity fireneny teo anatin'izao toetra raha zao. Ie ny fanadihadiana moa zany no anamarana nandiso ny aiay maro samihafa ny ao amin'le hoe sao de endrika fanakorontanana satria mety mba tsy ikesendrasendra kosa aloha amin'ny lafiny anankiray hoe amina toerana maro samihafa ary amin'ny fotoana mifanarakaraka misy fahamaizana sy firehetana dia tsy maintsy mba mametraka fanontaniana ary fangaro aiay ihany hoe inona no ambadika izany rehetrarehetra zany tokony fahalomanana fa de hoe akinina amin'ny resaka hoe fanadihadiana zay fanadihadiana tsy miandany zany no ahafahana mamoaka ny valin'ny reny hoe inona ny antonantony mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fa io koa tsy maintsy anaovana amin'ny fanentana satria fotoana amin'ny mainandro zao tsy maintsy misy ihany koa ny atao hoe fitandremana maro samihafa tsy maintsy jerena zany indrindra fa ny olona zay mandao ny tokantrano mandeha manao fiarina na zavatra hafa nefa manadinodino manamarina ny ao an-trano sao de mba misy afo mbola tavela mety hoe herinaratra mety hoe branché eo nefa ny herinaratra mbola misy fahatapahana ihany ka ny fiverenany herinaratra izany rehetrarehetra zany de eo avokoa ary ny tsy maty vola voakibolo de tsy indy mbola eny ary mety manao ny tetika rehetra satria hitahita ihany ao ireo karazana hoe karazana faneho-kevitra mety manana endrika fanambarana zay ohatran'ny raha oharina amin'ny zavatra ny ainana tamin'ny fitondrana teo aloha André Rajoelina de fa afaka qualifiena mihitsy ao anatin'ny cybercriminalité ao anatin'le atteinte à la sûreté de l'État fa hatreto aloha zany mety miandra an'le fitsanganan'le gouvernement vaovao ve zany mety misy ny hoe fandraisana andraikitra aingakaingana kokoa ao anatin'ireny tranga reny sa manahoana fanasana tsy zany aloha misy ihany koa le hoe mandeha tsovozy na ohatran'ireny le hoe inona marina ny zavatra nitranga atao anatin'ireny fisavana trano amina tompona andraikitra ambony zay milaza ny andaniny re ataontsika andaniny victime milaza fa tsisy taratasy avy any amin'ny fitsarana mamfananana tanterahana an'izany tena nisy sa tsy nisy fa io moa zany mety ady fiady ihany koa le hoe manao victime aloha zany mba hakakana amin'ny foniny olona sy ny hoe manao fanenjehana tsy ara-drariny mba tsy ilazana fa manao valifaty sy ny sisa tsy maintsy isy fanazavana manoloana an'ireny raha ny fahafantarana alizy ihany zay koa nefa aloha tsy andry zay mety ho fanazavana fa tsy maintsy mba manao any ataontsika hoe fikaroam-baovao ihany koa ny mpampalala vaovao zany mamantatra hoe inona marina ny zavatra nitranga atao ambadika ireny zavatra satria tsy teto Antananarivo ihany fa ohatrany mampieritreritra zao hoe any amin'ny faritra Sofia tany Marotsara izy iny satria zary tokana fahalamanana hoe misy toerana fitehirizana fanafody amin'ny hôpitaly de mirehatra de ahoana moa zany hoe mirehatra amin'ny ahoana de lasa ihany ny saina hoe accidentel le sa criminel le sa hoe ndray mantsy ao anatin'ireny mety misy fanafenana zavatra malotoloto de atao kofroko zany ao anatin'ny fahamaizana me fahavezana taratasy na fanjavonana fanafodina sy nisy tsy kely lalana ihany koa ndratsy manoloana an'le satria efa nambara ihany koa ny tompona andraikitra araka efa ny fampatsahivana nataontsika teo ny teo anivon'ny fiadidiana amin'ny primature fa isy ny audit zany hoe isy ny fitsirihana fanamarihana zavatra maro samihafa andeha eny anivon'ireny département ministère mety hidina hatrany amin'ny gouvernorat hatrany amin'ireo totsika hoe service na organe rattaché zany ny samihafa reny de mety mitranga zany mety tsy de lavitra zany inge le hoe
misy tompona andraikitra olom-boatendry teo aloha isan'ny ministra manao taratasy fanambarana fa de fa misitaka tanteraka ao anatin'ny fitantanana ny tao anatin'ny fa tsy sahana ntsony ny fampandehanan-draharaha no ny antony samihafa tsy fantatra hoe inona le izy no ny antony ve le filazany etsy ambadika hoe isy ny audito atao eny anivandray ministera reny mety mahatonga an'izany hoe ny azy ny atonga atao efa tsy tao tsony tao amin'izany fotoan'izany sa hoe noho n'ilay taratasy ny voaka tena anivon'ny ACC zay nanda ny fitorinina ny Andradjoel zay naterin'ireo olona le nitarika olona teny amin'ny 13 mai tamin'ny sabotsy nametraka an'izany fitorina zany tamin'ny 7 ny volana oktobra de namalina teo anivon'ny ACC zany fa dia lavina zany le fitorin'ny Andradjoel amin'ny hoe miantso an'reto farany zany mba hiverina amin'ny fanapahana azy andrasiny tamin'ny 7 ny volana tamin'ny 7 ny volana oktobra ny faraiky amby volana oktobra de zany rehetrarehetra zany ve no mahatonga ny ataontsika hoe fiovapietsika ao anatin'le izy fa le mijery le taratasy ohatra misy endrika ihany fa manaiky sa ohatra hoe manaiky raha jerena nga le andarana farana ao anatin'ny fanambarana zay nataony de hoe manome malalaka zany ny fitondrana efa zay mijoro anao ny andrain'ny fanapahan-kevitra sy ny asa zay mba ahafahana mampandrosa eo am'sehatry ny fanabeazam-pirenena satria misy ny fanabeazam-pirenena teo aloha raha hita amin'ireo mitarika olona teny amin'ny 13 mai tamin'ny sabotsy no nanao an'le fanambarana tamin'ny teny malagasy tamin'ny teny frantsay mirafidrafitra tsara mihitsy le fehezanteny nanaovana le fanambarana izy raha teo moa zany dia manampahaizana amin'ny lafin'ny lalàna ary izy ihany koa de mpitsabo dokotera de samy ananany maro-pahaizana avokoa zany rehetrarehetra zany de mirafidrafitra tsara aloha raha ohatra ka ny fehezanteny tao anatin'le fanambarana fa ao ambadika izy raha jerena amin'ny ankapobeny de manaiky izy zany misy fitondrana mijoro ary ihany koa raha jerena amin'ny lafiny hoe nisehoan'ny fanambarana tao anatin'le hoe nisy fitondrana napetraka zareo na 7 ny volana oktobra nisy hetsika nataony zareo tamin'ny sabotsy manana endrika hoe pression tamin'le zavatra natao zany fandry amin'ny 17 ny volana oktobra izy manao fanambarana de hita ihany zany raha jerena zay tokony raha fahalamanana raha jerena amin'le hoe chronologie le fe zany de hoe manaiky zany fa misy fitondrana maefa eto ary mety efa tsy namana tsony le vazaha zay zany ao anatin'le izy hitantsika ihany moa zany ny fivoarany